ary tsy mikapoka mihitsy raha tsoroka dada simeny mihitsy satria tena nataony teo fiainany le hoe mifaly mandrakariva mitompo ary tena nampianariny izay mifaly ninona zavatra miatra teo aminay marina fantatry ny rehetra izany nisy mifanenjehana etc fa tena nampianariny izay hoe nahay mamela dia mahay mifaly amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Izy dia mbola afaka milaza fa ny fanomezam-pahasoavana izay ananany dia mahay mandady, mahay mandresy lahatra. Izany hoe izy zany dia raha misy zavatra sarotra dia izy no ampitenenina tao amin'ny Eritskema. Izy koa ny tombony anarany Eritskema tany ivelany satria izy président CETA, conférence des églises de toute l'Afrique. Izany koa zany reren'ny Eritskema tany ivelany izy ka amin'ny CETA zany. Izy koa no isany atao hoe nanorina ny kolejy Rasalama izay reren'ny Eritskema koa mitondra ny kolejy Rasalama io zany Eritskema io karazana tsangam-bato finoana protestante. Ty raha aman-dreny dia tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2010 izay nitaritany any ireny tolom-bahoaka ireny. Izy dia olony fahendrena ary olona nandalatra any ny ataoko hoe fihavanana eto amin'ny firenena. Isan'ny nampiavaka azy ny eo amin'ny fahaizana teo amin'ny fandahanteny, fifehezana ny teny malagasy. Ary tao anatin'izany fifehezana ny kabary izay nitondrany ny vahoaka izany no nafahany nametraka izay dian-tanana izay zany tamin'ny fitantanana eto amin'ny firenena satria andraikitra maromaro no efa mitantana teto. Raha amin'ny maha hoe andrarezana politika azy dia verolo manga tokoa ny firenena satria betsaka ankehitriny ny azo lazaina fa bangy avoavadika tamin'izay fandraisana andraikitra nataony tao amin'ny firenena mba tsy nisiny ny korotana sy ny ady an-trano. Isan'ny ataoko hoe loharano nahitana ny convention panorama izy, izany hoe nafahana nitondra ny vahaolana maritra namitrahana ny didizimita tamin'ny fotoana ankehitriny zany amerenana zany tena hoe asy ny fandrianam-pirenena zany. Eo ihany koa ao anatin'ny didizimita atsika zao dia mikaroka vahaolana maharitra itsika mba hisiny ny fitoniana ary ny vahaolana politika ihany koa dia ataoko hoe misy zavatra lesona sy azo angalatsika tahaka ny fomba zay noentiny hatramin'izay zany mba tsy hisiny fanandrina ny samy malagasy indrindra ny nahaizany nandanjalanja zany amin'ny mampitondra fiangonana anazy sy mpitantana raha politika anazy eo amin'ny fandraisana andraikitra fitsoroana indrindra rehefa tanotombotozany firenena. Teo amin'ny sehatra ny zavakanto dia pasteur Andriamanjato Richard sy ny teatra ny tena hitanay hoe nisongadana satria nanomboka tamin'ny nahabe ny tanàna Antananarivo azy tamin'ny taona 2015 sy 2020 dia tsy nitsahatra nanoana ny teatra izy, nanomboka ny teatra eto Antananarivo indrindra nanomboka tamin'ny hoe nanoanana ny mpanao teatra amin'ny alalan'ny hoe teatra subventionné nisy fifaninanana teatra avy teo ary ny zava-dehibe dia nandefasana malagasy voalohany niofana tany an-dafy nianatra momba ny teatra tao amin'ny école d'art dramatique Charles Dulin, Charles Valson nianatra teatra mba hoe ahafahana manangana école d'art dramatique eto Madagasikara fa tapaverina dia moa dia tsy tanteraka izany ny fanakana fotoram-panjakana tamin'izany fotoana izany efa ny tanàna Antananarivo izay izy mitantana azy dia vonona mihitsy nanatanteraka izany fa ny anankiray tena tsy tokony adinoina dia tamin'ny andro ny fominizy be ny tanàna Antananarivo no fahatsapana fa kely loatra trampokolan'ala kely azafady dia nananga ny teatra municipal Isotry ny tanàna Antananarivo fony pasteur Andriamanjato tantana ny tanàna Antananarivo ka ny volana aprily 2020 nitokana ny voalohan'ny repoblika tamin'izany Philibert Tsiranana ny teatra municipal Isotry io.